Sabotsy fa 7 ny volana Aogositra 7 aterina indray ny araba toko lasitoko vavy ary de faltafaraka aminao zay ao anatin'izany ihany koa no nasananao anaraka hatramin'ny farany indray fampalalama vao eto amin'ny fahita lavitra ma TV ny tontolon'ny fikarakarana ny fifidianana avy hatrany no isantarantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity fanamby lehibe no tanterahan'ny Voameramale tena misahana ny fifidianana na ny seni lavorary ny fifidianana izay tanterahana amin'ny taona ho avy zany hoe ny taona 2024 io isan'izany ny fanatanterahana ny famerenana indray zany ny lisy-pifidianana araka ny efa fantatra de fenenivon'ny fokotany tsirairay avy eny ny lisy-pifidianana afaka manamarina sy manitsy ny anarany ao anatin'izany lisy-pifidianana izany ny olo-pirenena adidy raha teo ny fanatanterahana izany tato-pavao. Miroso amin'ny fanomanana ny fifidianana izay totosaina amin'ny 2024 ny seni amin'izao fotoan'izao dia ny fitiliana anarana amin'ny lisy-pifidianana no asa tanterahana. Manamafy ny seni fa azo ny olo-pirenena atao ny manatona ny biro-pokotany manamarina ny lisy-pifidianana. Efa naverina ananivon'ny fokotany tsirairay avy ny lisy-pifidianana no faranana ny 2024 ny volana aprily farany teo ka ny zavatra voalohany angatahana amin'ny olo-pirenena tsirairay avy zany dia ny hanantona ny biro-pokotany tsirairay avy zay misy azy mba hijery an'io lisy-pifidianana io hanamarina ny anarany raha misy ny diso na raha misy ny tsy ampy ahitsy sy ho fenoiny. Ny faharoa dia iangaviana ihany koa ny olo-pirenena tsirairay avy izay mety ho nifindra toerana mba hanantona ny fokotany izay niaingany haka antota-taratasy fialana tanteraka ao amin'ny fokotany io mba hahafahan'ilay lehiben'ny fokotany hampiditra azy ao anatin'ireo lisy ny tokony hoe sorona rehefa tonga ny fanavaozana lisy-pifidianana. Rehefa avy eo dia manantona indray izy ny lehiben'ilay fokotany izay hitako hoe ivainiana ny vaovao honena ny vaovao mba hahafahan'ilay lehiben'ny fokotany indray maka ny anarany sahady ho ampidirina amin'izay mety tokony ho ampidirina amin'ny lisy-pifidianana rehefa tonga ny fanavaozana ny lisy-pifidianana. Fanamby apetraky ny seni ny ampiakarana ny fandraisana anjaran'ny olo-pirenena amin'ny fifidianana ary ampiakarana folo tapitrisy ny isan'ny mpifidy tafiditra anatin'ny lisy-pifidianana ahafahana manatratra io anatanteraka etsika fizarana karapanondro maimaim-poana ny eo anivon'ny ministeran'ny atitany. Ny fiangaviana ny olo-pirenena rehetra zany zay tsy manana karapanondro dia tokony anantona ny lehiben'ny fokotany hanontany ny programa hanatanterahany ministeran'ny atitany anio etsika manokana ho fanomezana karapanondro-pirenena maimaim-poana ny vahoaka malagasy mihoatra ny 20 taona izay feno taona. Manao antsoava amin'ny hery-velona eto amin'ny firenena ao anatin'izany ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika andray anjara amin'ny fanabeazam-pirenena. Zava-dehibe ary antoka ampisy lanja ny valim-pifidianana ny fisoratana ao anatin'ny lisy-pifidianana. No marian'ny teo anivon'ny seni fa mbola mihidy ary tsy sokatra ny lisy-pifidianana raha tsy manomboka ny voalohan'ny volana Desambra. Ankoatry ny fanamariana ny lisy-pifidianana dia ny asa mahazatra ny fokotany dia ny fandrafetana ny lisitry ny vao mahazo karapanondro sy ny niova adresy na maty no mandeha amin'izao fotoan'izao.